reto izay mirahalahy sy fotoana teo arina dia tafeona indray zay io dia mifampizara amintsika ny zavatra mba miainana eto anatin'izay fotoana izay a ny adinay moa izany voalohany indrindra dia ny fandresena kely izay mba azonay zaraina koa. Zany mihitsiny zany hoe zay zany a taoko hoe 9 taona lasa tsy ohatran'izao mihitsy aloha izao ny paozinay a tsy ohatran'izao mihitsy ny izahay a tsy ohatran'izao mihitsy ny toe-tsaina nanananay a dia zay amin'izao fotoana izao tena vonona ny zara amintsika an'izay manitikitika antsika rehetrarehetra zany mahatonga ana amin'ny teny hoe maheno tsara ve tsika enonareo tsara ve i monsieur Mamia jarany a efa ato daholo tsika ok. Fanontaniana voalohany arany apetrakitsika amin'ny monsieur Mamiaja inona kay ny souvenir hitanao hoe ngeza indrindra souvenir ana business midofotra na activité nikatso satria misy amin'ny mpanaraka eto amin'ny pejy zao mangetaeta mafy mihitsy hoe ireo zao ohatra mipozipozin'olona tsy mbola nanana business nidofodofotra mihitsiny dia ke ny tompoko dia izy moa zany efa maromaro ny zavatra natao dia tena azoko tsorina hoe tsara hoe tonga dia nandeha daholo ny zavatra natao rehetrarehetra fa ohatrany rehetrarehetra ihany angamba mianatra dia niditra tamina torinasa dia rehefa ohatra tsika senao ihany miasa nianatra dia rehefa niditra tamina torinasa dia nanomboka se détaché tsikelikely tamin'ny orinasa dia nanomboka nanandrana nanao zavatra kely tetsy teroa dia ny zavatra hitako voalohany aloha tamin'ny zavatra kely maromaro natao nanandrana ohatra hoe nanao fakana sary ohatra sy nanao vidéo bon za nanomboka 7 taona naka sary 7 taona à l'âge de 7 ans zany nanomboka naka sary dia bon le talent ananako ihany en revanche nefa en tant que businessman tamin'izany tsy dia misy atokona loatra dia tsy nahomby zany tao anatin'le izy dia sady fanampin'izay nafangariko tamina zavatra kely maromaro le izy satria ny tena moa mianatra communication dia tao anatin'ny sehatry ny communication ihany le sako normalement tokony hiaraka le izy fa rehefa mampiaraka business kely maromaro mitambatra dia sady tsy tafavoaka ny taziny tsy tafavoaka ny taroa dia donc tsy nahomby zany dia tsy namokatra le izy zany raha tsorina dia voaterina janona fotsiny satria ny tanjon'ny entrepreneuriat ny tanjon'ny business anankiray raha miasa ianao dia zavatra endrasanao hoe azo vokatra ianao anatin'le izy tsy mahita vokatra ianao dia rehefa tena ela zany le izy hita hoe tsy mamokatra dia aleo ajanona najanona tanteraka le izy izay ny anankiray hafa efa nandeha indray ny orinasanay ny cabinet d'architecture sy ny entreprise de construction zany efa nandeha dia voatery te hanandrana zavatra hafa zay dia nanandrana nanao resaka ny fanodinana voankazo indray ny ampy isan-karazany resaka associé resaka tsy fisina coordination anatin'le fiaraha-miasa sy ohatr'izany vola tsy hoe tsy nisy indray tamin'izay fotoan'izay satria tamin'ny voalohany vola tsy nisy fa vola tamin'le fandroany tamin'le resaka voankazo efa nisy le vola fa zany hoe nisy fond fa tany amin'ny resaka organisation indray tsy nilamina tsara dia voatery najanona indray le izy aveo satria tsy namokatra ohatran'le voalohany ihany mazao azy moa fa zay matoy eto dia nisy orinasa tamin'ny natsanganay zany namokatra reo dia reo efa niteneniko reo moa zany le izy tsy hoe le domaine no mamokatra fa le zavatra ny ainanay ny expérience ny ainanay nafahanay hoe namokatra tao anatin'le domaine dia ny olona tsy na manana tendance hitanao tsy haiko raha efa hitanao ny olona manana an'izay tendance zay teny hoe inona zao ny business mandeha
ohatra hoe teny domaine anankiray anao dia amokatra be ny domaine dia nefa ny avelako ianao ngamba ny anazava azy. Anisan'ny fanontaniana apetraky ny olona foana amin'ny ankapobeny dia izay hoe inona kay izao ny ampiasana vola. Izay izao manana vola ohatran'izao dia aiza ny ampiasana an'ilay izy au fait ny tena marina ny domaine rehetrarehetra mandeha daholy, secteur rehetrarehetra mandeha daholy, fa ny olona voalohany indrindra aloha dia tsy fahaizany mivarotra an'ilay zavatra, tsy fahaizany mamorona offre, tsy fahaizany mipercer ao anatin'ilay marché ny tena marina ny olona. Io zany tsisy hoe tsy mandeha dia tsy mandeha, fa ny olana dia ilay olona no tsy mahay mivarotra an'ilay, tsy mahay manao offre dia ohatran'izay dia eny tompoko. Dia ho an'izay tsy mahalala satria misy manontany ato hoe mba tiana ho fantatra kely aloha hoe iza i monsieur Stéphane Mamiatsa, dia aleo izy ny avelantsika hiteny anazy dia eny tompoko. Za architectural designer ao amin'ny trano 3D. Ny tena marina moa zany fondateur fa amin'izao fotoan'izao amin'ilay asako ara-teknika dia lasa rona kokoa amin'izay lafiny teknika izay ao anatiny, fa zany fondateur ny orinasa trano 3D dia anisany koa co-gérant ny orinasa trano baty. Dia araka ny teneniko tao trano 3D cabinet d'architecture sady bureau d'étude miopana ny maison individuelle kokoa, dia trano baty entreprise de construction dia zay ny orinasako an'izay mbola tsy mahalala moa zany. Dia za tamin'ny voalohany tsy tao anatin'ny domaine io ngamba sady tsy mampaninona anao hoe zaray kely eto ny tantarantsika. Tsy maninona mihitsiny. Ok ary ny tena marina zay sy chef aza zany za zay chef aza zay aloha e monsieur Ratsimba le chef aza azafady fa zay fitsoko anazy zay sy chef aza zany samy nanana ny domaine ny anarany tamin'ny voalohany dia samy efa navita fianarana tamin'ny domaine io zay vao mivadika nanao zavatra hafa mihitsiny sy nianatra an'ilay zavatra hafa. Dia ohatrana manokana ny zavatra nataoko taloha communication tao amin'ny CNT-mady ao tao nandritra ny taona maro nianatra communication d'entreprise zay nazahoako fahaizana, tena nazahoako fahaizana ilay izy ary tena nilaiko tao anatin'ny orinasa, fa ilay domaine mihitsy hoe andeha lofo ao anatiny iny no hitako hoe tsy ohatrany hoe tsy manambona anangama ny fazako azy. Dia ny chef indray mitovitovy foana ny fotoana fisehoan'izany rehetrarehetra zany izay tantaranay sy chef zay arakaraka ohatrany similaire zay foana tsy fitantanan'Andriamanitra mihitsy ilay izy arakaraka foana izy chef cuisinier tamina hôtel lehibe maromaro zay Hilton tamin'izany Colbert ina koa tsy mampaninona tonompony izy tsy maninona fa voatompony izy efa tamina hôtel lehibe maromaro izy chef cuisinier tany dia rehefa hoe izy ohatrany tsy nahazoazo aina koa fahitako anazy tao anatin'ilay tontolo zay mihitsy miova domaine tanteraka izy dia hitako hoe mahomby kokoa izy tao anatin'ilay domaine hafa nidirany avy eo. Ny zavatra iraisanay androany dia samy mpandraraha zay dia hitako aloha hoe marina hoe tsy tena efa ngeza be manahoana akory zay tena mbola kely fa raha par rapport amin'ny toerana anisanay tamin'ny voalohany zany tena za kosa aloha mantsaka hoe efa nisy dingana ngeza be vita dia zay moa ny antony zay foana moa zaraiko amin'ny mpanarakotra hoe zany le par rapport amin'ny départ sy ny toerana misy an'andro any no natonga na hoe te hizaran'ilay laclé hoe misy laclé mampahory dia zay so dia manana tantara kely ianao mahakasika an'izay fiovana zay changement na carrière tampoka zao tsika moa zany dia milina anankiray manatanteraka ny nofinofitsika dia somary mahafinaritra be moa zany ny ankizy atao kaiky ato
fa tiako lazaina dia ity hoe misy fotoantsika rehefa surtout ho an'ny jeune amin'izao rehefa mbola tanora mbola ankizy mbola ado dia tsy mahafantatra mazava tsara hoe anao inona dia ny ray aman-dreny no lasa miteny ny aviany ianao ary tsy manana hevitrako dia rehefa lehibe amin'izay vao manomboka attiré any amin'ilay zavatra mahafinaritra zany dia ho ana manokana zao mahita be mihitsiny aho hoe ohatran'ny trondro teo dia napetraka teo ambony goudron hoe mety afaka mivelona kely fa avy eo amin'izay na lefa tao anaty rano dia afaka nilomany kokoa ohatran'izay dia tsetsatsiaritra kely raha manana fanontaniana ianao dia alefaso anaty commentaire fa hovalianay zay fanontaniana zay dia manasatsika arany ndefa commentaire aloha ny amin'ny fanontaniana zay moa mbola hitohy resaka eto foana ihany mandra-pahatonga atsika hoe manana fanontaniana amin'izay fanontaniana apetrako amin'ny monsieur Mamiaja arany hoe inona ilay déclic inona le déclic nahatonga ny trano 3D satria tsahivona kely ho an'izay mbola tsy nahita ny trano 3D iangaviako aloha ntsika rehefa vity ty live ty dia mba jereo ny trano 3D ny trano 3D tena zay mahita ny asan'ny trano 3D dia tena ozy zay hoe tena wow fa inona le déclic satria ny trano 3D tsy nitranga mihitsy raha tsy nisy déclic tao dia omeko any monsieur Mamiaja moa zany ny fitenenana amin'le sotrabetsaka aloha ny amin'le dokambary eny afaka jerenareo izy dia nareo mahita hoe manao ny zavatra ataonay ny qualité ny zavatra ataonay dia le déclic io zay anao izy aloha ny tena marina be dia be le fitambarana circonstance maromaro tana mila zato hoe mahatonga ny hoe andehanana ny orinasa dia orinasa manao an'izao le izy le izy aloha zany mazava azy aloha tena nanosika na hoe andara satria eny fatatao angamba ny antony nanao mantoro anankiray zay nampianatra anay nandritra ny telo taona izy nanofana anay misy resaka fandrarana tao anatin'izy moa tena marina zavatra hafa mihitsy le nararay fa le mantorona io efa nahita efa ela hoe misy lasa fandrarana am'le olona formeny dia nomeny an'izay formation amin'ny resaka fandrarana zay 3 taona aza dia mainka loatra fa zahay 3 taona zay vao nanomboka resy lahatra hoe misy zavatra tokony ataonay 3 taona tsy nahazo vola tsy nandray ariary fa nandovola mba ho formena zany tena hoe mizara le montorne tena amin'ny fitiavana izy mizara ohatry ny ataony chef amin'izao dia zay mandoha vidin'le fianarana zay ao aminy fa hitany hoe tena nanovan'ny fiainanay le izy ary mandraky tia nandroany zay mbola reconnaissant be amin'io montorne io izy zany anisan'ny mahatonga an'le fitiavana fandrarana ny tsiry aloha voalohany izy marina rehefa nanaonao zavatra ihany taloha fa ny tena hoe anao zavatra tsara sy ngeza tena azo plazaina hoe izy mahatonga azy dia azo tenena azo tenenina very zareo ny anarany aloha tsy teneniko dia rehefa teneniko raha misy ny tena marina zay ny andohan'le izy dia rehefa nandeha teny fotoana niasa tamin'ny natorinasa ihany moa zany fa tsy tonga dia hoe nandrara azy fa nanatrika ny formation fotsiny dia niasa tamin'ny natorinasa ihany dia misy fotoana zany tsy nikarama be atao anatin'le orinasa fa ena tsy mampanena ihany teny anareo an'le izy 300 000 ariary ngamba nikarama fisambolana tamin'izany tao anatin'le orinasa dia tena niteny le za zany tao anatina service commercial dia ny compétence koa maromaro tao anaty CV fa hitany zareo le izy compétence ko anankiray resaka production audiovisuelle ny ray journalisme dia ny anankiray en tant que commercial moa zany tena mipostule tao amin'le toerana dia efa voaray fa directeur anankitelo nampivory ana
mifampirirotra anaty ao anatin'ilay orinasa hoe midira atao amin'ny service ko ianao hoe andeha hanao production audiovisuelle ve za sa andeha hanao journaliste sa andeha hanao commercial de le commercial ny tena hoe efa atao amin'ny fahazakitianareo zay zany le izy de tonga saina tamin'izay fotoan'izay hoe marina hoe mahafinaritra be le orinasa tena tiako le izy fa isa hoe misy antony ao matony fahapisikina maro reto de nampiresahany zareo elaela teo moa zany a momba amin'ny passion sy ny sisa de io zareo ary anao izy rehefa miresaka amin'ny passion anao de tena re be ny fitiavanao izy re be mihitsy hoe tena impliqué be anao anatin'le izy de io za hoe misy ampony zay teniny zay manomboka teo de niteny tamina hoe aloha hiala anao zavatra hafa fa ohatrany mahita zavatra tsaratsara kokoa za tao anaty fotoa moa zany mba efa matsapa ihany hoe efa te anangana orinasa de le izy moa no tena hoe déclic final taorina an'izay teniny zay mifindra orinasa taorinan'io fa tsy hoe miasa en tant que salarié fa en tant que freelance rehefa tena ankafon'le olona telo volana ny karamana tsy nalohan'le olona tena efa hoe tsy nanana navarotanina ary nandritry ny roa telo volana latsaka kely teo de voaterina nangana orinasa zay zany le atsona hoe entrepreneur contraint zay ngamba ny azo mazananay le contraint zay contraint le situation teo amin'ny fiainana zay de voaterina andraraha de safidina nangana orinasa zay nahatonga le izy d'accord ok efa be dia be ny fanontaniana ato fanontaniana ho an'ny monsieur Mamiaja izy ity ye ozy fi antenaina raha mamonjy soa hoe miraba tompoko ahoana ny tena ahafantarana hoe zao no tena tiako sy ataoko sy ho ataoko alina zay sa fali so de enao mamaly satria za ohatra miteny foana eto amin'ity page ty ahoana ny ahafantarana hoe tena tiako le zavatra anankiray raha ny tena ahafantarana hoe tiana aloha ny zavatra anankiray io zavatra anankiray tianao io na misy fotoana ary ianao tambe misy fotoana ianao tena mandalo ady sarotra ao anatin'le izy de te amian'le izy foana ianao zay ny ahafantarana hoe tianao le izy le zany ohatrany mpifankatia na misy ary ny problème ndraindray anatina couple de mety hoe mifamaly kely fa tsy miabandonne de raha tianao le zavatra ataonao tsy hoe vo misy gafy kely ianao na misy projet tsy tanteraka kely tao anatin'le izy de tena aloha jananty aloha adavoko antiana ohatrany fa ianao zany vonona hoe na tsy mety ary ty zavatra ray ty j'ai perdu la bataille izy fa la guerre zay de zay zavatra tsapanao zany hoe tsy elanao na inkidina na inkihatra zay tsara idinana raha hoe zavatra tiana no atao samy mampirisika anzavana zavatra tiana atao raha ohatra hoe anao zavatra anankiray ok raha andraraha surtout ok fanontaniana manaraka ozy Laetitia Herso fanontaniako monsieur Ratsimba sy monsieur Mamiaja ahoana no fomba tsara indrindra hiarenana ao anatin'ny fahalavona anatina projet averiko le izy ahoana no fomba tsara indrindra hiarenana ao anaty fahalavona anaty projet faliko zany ok ampizaratsika le izy ok ho ana manokana raha ohatra ka hoe lavo anao anatina projet anankiray le izy moa zany raha tena marina tsisy hoe lavo zany satria nany aza mieritreritra ianao hoe milona manao projet anankiray de tonga de mety développena tamin'ny farany fony fa ny projet misy tsy mety any am-pandehanana iny orinasa ngeza be ary io
matombola misy fivoriana ao anatina orinasa matombola mikandony olona dia misy problème moa zay dia ny orinasa lehibe nefany ataoko hoe farafakely ngambany réunion hebdomadaire zany hoe isan-kerinandro miona miresaka ny problème ny difficulté nalovany orinasa zany hoe le izy tsy hoe tsisy mandalo zay fa fomba fiatrehana an'le izy ny samihafa satria misy ny olona rehefa tratran'le obstacle anankiray izy de tonga dia miteny hoe resy tsy vitako tena tsy hitako tsony zay atao sy ny sisa sy ny sisa dia misy ny olona miteny hoe le izy mampalahelo le zavatra iainana androany tena mety mitomany ianao mety tsy haiko mety matahotra ianao anatin'le izy fa ny zavatra important inona le leso tao anatin'le zavatra niseho teo aloha zay tsy tokony averiko tsony amin'ny manaraka dia verina miarina ohatra ny amin'ny bisikileta manjery ianao amin'ny bisikileta amin'ny voalohany raha mbola vao mianatra bisikileta dia verina miakatra eo ambonin'le bisikileta ianao dia lasa ndrena tonga leza mahay ianao farany zany hoe ny problème le zany tena erreur aloha ny hitako anatin'ny orinasa dia hoe raha efa niseho le problème dia mbola miverina le izy fa normalement tokony afaka azo ialana tsara zay hoe raha ohatra hoe miatrika problème iny androany alatsaka kely ny ranomaso sy ny sisa sy ny sisa fa rehefa hoe raisinanao teo inona daholo ny zavatra tsy mety teo aloha ahoana ny fomba amahanan'ireo olan'ireo raisina tsirairay amin'ny antsipriany hoe inon'ireo olan'ireo dia tsy averina tsona manaraka zay ny fiatrehana anazy ianao moa zany mitovitovy amin'izay valin'izay ihany koa hoe ny fahalavona ao anatina fandrarana tsy raisina ohatrany hoe faharesena le izy fa raisina ohatrany hoe mandray lesona dia za zany raha lava mila mandray lesona aho ozy masy andre masy zay hoe ny fianjerana ozy ao anatina fandrarana écolage ny anazy zany teo nyteneniko hoe lesona fa ny ozy masy hoe écolage mihitsy le izy dia ozy azy zany hoe mila mandoha écolage tsy matahotra mandoha écolage ny akamaroany olona makony tellement matahotra ny enjera loatra dia tsy manao ninninina dia amin'ny fomba hoana moa ny azahoako ninninina raha tsy manao ninninina dia zay zany ny conseilko hoe aza matahotra mianjera ohatran'le resaka bisikileta teo mino aho fa lehibe nonony tahotra ny enjera amin'ny bisikileta mbola lehibe lavitra noho izay ny fanirianao te ahay hitondra bisikileta dia noho izany ataovongeza lavitra noho ny tahotra ilay faniriana dia ny zavatra ohatran'izao ataonao zao dia moyen anankiray ampitomboana kokoa an'le fahasahinanao zavatra zao ataonao zao mijery an'izao live zao satria tsika zao amin'izao 232 zao tsika zao amin'ity andro fiasana be andro mbola tsy hariva izao mideside zany ianao manomboka izao satria nijery an'ity vidéo ty hoe za dia andray décision hoe za tsy atahotra dia bravo ohatran'izay miresaka an'izay écolage zay ianao betsabetsaka moa miresaka ny USA koa satria ohatran'ny tena olana dia hoan'ny olona le izy matetika fa mba te hampaherantsika zany eto satria ohatranay safianiko atsika mba mahazo tombony zany areo zay manaraka eto aloha hoe momba n'izay secret kelinay fa tena zay teny zay mihitsy ny teneniko tamin'ny vady satria izy mitantany orinasa anateny moa zany dia ozy izy tamin'izay foan'izay hoe tena eny zany ty izy fa perte efa imbetsaka zay nitatan'izay misy fotoana zay pertena 10 millions d'ariary misy fotoana zay pertena 20 millions d'ariary ny maximum efa natratrany 40 millions d'ariary aloha hatreto tsy manira hoe hotratra mihoatran'izay nefany tena mafy le izy zay tsy fandarangeza be akory fa hoe mety afaka ikipo eo anaty an'izany hoe ohatrany tsisy dikany aminay le izy fa mafana ihany le izy dia zay mihitsy ny teniko aminazy tamin'izany vidiny écolage sika io ary ny zavatra azontsika misy ary vidy lavo ny zavatra azon'ny ny fianarana rehetrarehetra amin'ny velany any fa ndao raisina zay azo raisina dia tena atrehana ny lavy
dia zay nyteneniko atsika hoe raha misy fahalavona raha misy faharesena dia raisina zay azo raisinao anatin'le izy aza velaverymaina le izy satria efa nividinao lafo iny ny expérience anao iny vidinao lafo iny araka nytezay hoe collage dia zay atreo le zay fiatrehana no avy le izy fa aza raisina aza janona amin'le tomany fotsiny zany mahazo mitomany mahazo malahelo zany mihitsy fa rehefa vita zay dia mila miarina dia mila miatrika no avy miaraka amin'le expérience zay mividina lafo amin'ny alalan'le écolage teneniny soratsimba zay zay mihitsiny dia fanontaniana manaraka Eliza Razafindrasoatia miaraba tompoko mpandrara madinika misehatra amin'ny resaka produit local tompoko ezaka azafady no akana ilay autorisation de consommabilité tea matsy ny anivon'ny supermarché le izy zany aloha ny arakaraka le produit anao ny tsara indrindra aloha zany dia mila teneninao kely le izy inona crème ve aloha le izy hosorana amin'ny tare sa zavatra hohanina ve le izy raha ohatra hoe zavatra hohanina ministèran'ny fahasalamana dia zay angamba ny fanontaniana iny fa le sakafo misy analyse anaty laboratoire ohatrany hoe institut pasteur andalovan'le izy zay mihitsiny dia misy fotoana certificat de consommabilité ny azonao misy fotoana attestation de consommabilité fa en tout cas ministère amin'ny fahasalamana ny délivré an'le izy dia raha ohatra hoe mila fanampanazavana moa momba an'izay satria misy ny olona te halalatra amin'ny critère hoe ohatra ny ahoana ny tonga na éligible sy ohatran'izany dia afaka miditra AMP ianao dia resaka manokana mihitsy ny amina consultant mba tonga n'le izy ho lany dia fanontaniana manaraka izany aizany fanontaniantsika efa 30 minitra zay ny teo dia aza misalasala mihitsy mametraka fanontaniana aza misalasala mihitsy fitboy mada fanontaniana anareo roa tompoko ahoana kay fomba nataonareo mba na fany orinasanareo na leo tena ka tsy voatery mila ny fotoananareo itsony fa afaka mampidibola irery ahoana kay ny fomba atao mba ahafahany orinasa iray mahaleo tena izany izany amaly voalohany savy ok fitboy mada ny anarany aty moa zany dia zay zany afatra ho an'ny fitboy zao tsika rehefa tiatsika aleo tena ny orinasatsika dia mila manamboatra système tsika système na autocontrôle ohatra zany hoe aka ohatra anankiray fotsiny hoe misy olona anankitelo ohatra n'izao ampiasaintsika ty olona ray ty micontrôler an'ity olona ray ty olona ray ty micontrôler an'ity ty olona ray ty micontrôler an'ity système na autocontrôle ohatran'izay ihany koa système atonga ny hoe misy miandraikitra ny production mba ohatra hoe manao produit tsika sy miproduire zavatra misy miandraikitra an'izay dia io zany mitovy amina dynamo anankiray hoe inona mahatonga an'le dynamo miodina dia ahoana indray ny matsiko an'le zavatra miodina ainsi ohatran'izay zany le mamorona système dia mila manangana système tsika ao anatin'ny orinasa faharoa mila midélégué tâche tsika dia noho izany ty misy fahamarina anankiray za moa zany rehefa mampianatra éducation financière dia zay foana ny teneniko hoe tsisy olona manan-karena rery zany eto ambonin'ny tany tsisy hoe za nanan-karena tampoka dia za rery ihany nanao an'le izy fa ny fanananao arena dia tsy maintsy sy tena hoe mitaky olona miara-miasa aminao dia noho izany aza mieritreritra mihitsy ny hoe anan-karena mba tsy miara-miasa amin'olona misy teny anankiray zay le hoe on n'est jamais mieux servi que par soi-même iny teny iny tenina mahantry iny satria tsisy olona afaka ny anan-karena zany raha tsy miara-miasa amin'olona dia reo teboka anankiroa reo ngamba ny aloha ny amaliko an'le izy hoe mila an'izay processy sy système zay tsika dia mila mametraka an'izay tsika raha tiatsika hiparitaka ny zavatra ataotsika tiatsika mba hameno ny tany le izy fa tsy hoe eto misy anahy dia eto ihany le izy miodina oui
efa feno tena mazay mitenenao zay tena hoe za resaka délégation natasy zay rehefa iny fatsika zany hitra atao anatina fandrarana dia betsaka ny mpandraraha misy sasany ary amatona ny maro mihitsy tsy mahasamy manindra ny zavatra ataony amin'ny olokafo ohatrana manokana zao ny tena nanomboako nandraraha dia apahany kely zay haiko no nataoko fa nitasy rehetra rehetra tonga dia nataony olokafo daholo tsy maintsy mitady équilibre ihany alefa avy satria hitako hoe tsy manana vision tena tsara ohatrana le olona dia tsy maintsy mianarako le izy dia zay avao maîtriser tanteraka an'le izy dia zay avao mamerina miforme an'le olona sy midélégué an'le tasy le izy moa zany misy kahana asa sasatsasany mety ny akamaroan'ny asa zany azo déléguéna daholo aloha ny tasy fa misy kahana asa sasatsasany ohatra hoe raisiko zao hoe chirurgien zao ohatra iny tsy possible kosa hoe andeha ho déléguéna le tasy fa tsy maintsy izy tena manao azy fa ohatra hoe raha ny andeha manano fitaovana rehetrarehetra mba azony tsy atao kosa ohatra le izy fa azo ankinina amina aide-soignant ohatrany ohatr'izay koa tsy haiko ny chef cuisinier mety azo atao an'izay koa hoe misy asa déléguéna fa le asa tena ngeza le décision tena ngeza zany mitazominao anao le izy aloha za tsy tena mamprisika an'le hoe tena autonome 100% le izy raha kelikely le orinasa raha mbola vao manomboka amin'ny kelikely satria le qualité an'le zavatra zany mety tsy voakaraka ny eritreretinao le qualité an'le zavatra atolotra an'le service na le produit atolotra an'le olona fa ianao mahita azy eo hoe afaka telo na 10 taona ve efa afaka mamokatra zavatra tsara ve le orinasanao na tsisy anao ary dia hoe anao manomboka mamotsitra azy tsy kelikely fa zay resaka hoe mamindra ny asanao amin'ny olona zay arak'izay azo atao sy zay farany azo atao ahafahana hoe libre hoe mihodina rery le orinasa.